JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Vous présente Ni Vaovao. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalam Vaovao. Noho ny fahantrana lalina marefy ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ka maro ny andairan'ny tsao sy ny filokana ny ezaka sy ny asa atao ihany anefa no mitondra vokatra ny atsembohan'ny tava ihany koa no hinanana. Olona misy fito nefa nahiditra amponja vonjy-maika tamin'ilay raharaha fanodinana vary simba saika ao aparitaka manerana ny Madagasikara. Nivoaka ihany koa ny taratasy fanekena izay nataon'ireo tompon'andraikitra sy ireo olom-boafidy ao amin'ny faritra Bohindy. Nanao taratasy fifanarahana miaraka nangataka ny amoahana ireo vary simba atao amin'ny pôly Mahajanga. Vahaolana vonjy-tavan'andro hatrany no ataon'ny fanjakana manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena hoy ireo mpamily taxi borosy androany. Ny lalana ny tokony amboarina fa tsy manafoana ny fahaverezan'ny entan'ireo mpandeha ny fanaovana karavanina hoy ny fanehoan-kevitra. Aray maso akaiky ny fivoaran'ilay tangoron-drao anao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika izay ahina hivadika ho rivo-doza any amin'ny fiandohany ny taona 2024 any hoy ny teo anivo ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany. Tsy mbola misy hatreto ny heritsika hivadian'ity tangoron-drao an'ity ho rivo-doza raha ny fanazavana. Amin'ny maresaka avy any ivelany araka ny fanampitandremany manamafiatrany ny fanafiana ao bande de Gaza Israely amin'izao fotoana. Faritra maro no efa rava tanteraka ary isany efa voakasiky ny fanafiana Israeliana ankehitriny ihany koa ny faritra misy ireo efa nitsokany ady. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafoana amin'andray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity anio ity manatra ny araba ary asaina hatrany ianao anjony fampalalam Vaovao araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohateny teo dia noho ny fahantrana lalina marefo ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ka mora andairan'ny tsao sy ny filokana ny ezaka sy ny asa atao ihany anefa no mitondra vokatra ny atsembohan'ny tava ihany no hinanana. Matoa andatsoratra. Noho ny fijaliana sy ny fahantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny tranga-javatra maro no ahitana taratra fa marefo ny fiarahamonina malagasy. Mora andairan'ny tsao, ararotin'ny pisoloky, ary misy ihany koa aza ireo mpanao politika sy tompona ndraiky mpanjakana sasany manararaotra izay faharefon'ny vahoaka malagasy izay. Porofon'izany, nanaitra ary nasitona olona maro tao anatin'ny fotoana fohy, ilay karazana lalao, QC-star, izay raha mahita ihany koa amin'izao fotoana ny toy izany. Efa nandalo ihany koa ny Antares sy ny Macropoline. Maro ireo tsy nahafantatra akory ny fisiany izany fa ireo fitarainana sy fahadisom-panantenana hita tany anaty tambazotra tserasera no nampametra-panontaniana azy ireo fa misinina fa nisinina tany hoy ny hafa. Ireo izay efa nahafantatra ka tafiditra tao anatiny efa tsy lazainy intsony. Izy ireo izay efa olona maro tsy tamboisaina. Ny azo ambara mora kokoa ho an'ny olona no miazakazaka mitady tany malemy anorenam-pangady araka ny fomba fiteny ka mihevitra hiala ao anatin'izao fahantrana lalina izao ao anatin'ny fotoana fohy. Mihevitra ny hanova fiainana ka tsy hihinana sakafo ambany fohitra intsony, tsy hitady rampitso izay hoanina anio intsony, maniry ampianajanaka araka ny tokony ho izy, hitafy sy sakafo tsara ary anao fety indrindra amin'izao farany taona sy fitsenana ny taona vaovao izao. Iza tokoa moa raha mbola eto ambonin'ny tany ka tsy hanana eritreritra ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Izay faniriny izay matetika no miteraka zavatra hafa ka mahatonga ny sasany hitsiriritra fananan'olona, anao asa ratsy, angalatra, anendaka sy ny maro hafa. Ny fahatsapana izay faniriny maro anisa izay ihany koa no mahatonga ny fanararaotana sy ny fanambakana. Zava-misy sy iainany eto amintsika avokoa ireo no ny fiakara ny vidim-piainana, ny tsy fisian'ny asa, ny fisiany elanelana amin'ireo olona mahantra sy ny olona manana. Na inona nefa ambara ny ezaka sy ny asa tao ihany no mitondra vokatra. Ny atsembohan'ny tava no hinanana. Misy hatrany ny fanantenana fa tsy maintsy hivoatra ho an'izay miezaka ka tsy tokony andairan'ireny karazan-javatra mandalo iny anivony ny fiarahamonina ireny. Any amin'izay lafy ny fiezahana
sy fanampianany olona ezaka izay ny tokony herison'ny mpitondra fa tsy ny fiazakazahana na izaratolotra na fanomezana etseroa. Ilaina ny fanomezana araka ny fomba fiteny mahazatra hoe ny kristianina tsy manda fanomezana saingy tokony izy sy fetra izany. Ny fizarana fanomezana sy ny fanampiana avy amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izay hita miariary fa tambiny fandrotsahana vato nandritry ny fifidianana farany teo. Maneho miariary ihany koa fa mila tambitamby sy doka avy amin'ny vahoaka ny mpitondra, ka io fanomezana io no fomba atao ambaboana ny fon'ny vahoaka. Amahan'ny fantrany malagasy ve izany? Amahan'ny fatapanjiro, ny tsy fisian'ny rano, ny tsy fanananasa sy ireo olana ara-tsosialy ny ponina. Tsy misy maharatsy ny fizarana fanomezana, fa ny tolo-tanana ahafahan'ny malagasy manatsara ny famokarana ataony no tena ilaina ary zava-dehibe. Tsy misy maharatsy ny fialamboly sy ireo karazana lalao isan-karazany, saingy tsy tokony hitazapotsiny ihany koa ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra hafa raha misy fisolokiana avolenta mahazo ny vahoaka ao aminy. Araka ny hiran'ilay mpanakantora izay manao hoe ho be velarana mantsy ny fantrana raha revo amin'izany karazana loka izany ihany koa ireo vahoaka madinika ireo. Fa toy ny ilay vary simba tany Mahajanga omaly dia olona misy fito no efa nahiditra amponja vonjimaika tamin'ilay raharaha fanodinana vary simba saika ho paritaka manerana ny Madagasikara. Nivoaka ihany koa ny taratasy fanekena izay nataon'ireo tompon'andraikitra sy ireo olom-bofidy ao amin'ny faritra Boeny nanao taratasy fifanarahana miaraka angataka ny amoahana ireo vary simba atao amin'ny siapor'ny Mahajanga ireo. Nelakana efson. Omaly olona fito no nahiditra amponja vonjimaika tamin'ilay raharaha vary simba 10 conteneur atao Mahajanga. Raha ny taratasy ny paritaka hita, nisy ny fanekena izay nataon'ireo tompon'andraikitra sy olom-bofidy ao amin'ny faritra Boeny nanao taratasy fifanarahana miaraka anangataka ny amoahana ireo vary simba ireo atao amin'ny siapor'ny Mahajanga. Ireo olon-tsotra sy voiraka aty ambony aloha no voasambotra nandritra izao fampidirana amponja vonjimaika izao. Raha ny fantatra efa nanomboka tamin'ny taona 17 no tao amin'ny porny Mahajanga ireo vary ireo. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe inona no idira ny solombavam-bahoaka ny Asoalala amin'ny famoahana ny entana ao amin'ny porny Mahajanga. Raha ny fanazavana, camion misy 5 no efa navitana chargement an'ireo vary efa voadio ireo izay nokasaina ho alefa aty Antananarivo. Ny famotorana natao azy zany dia nilaza zany ireo fa manana fahazoan-dalana. Izay fahazoan-dalana no ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana mba hamadiana an'ireo vary loha izay azondreo tao amin'ny poro ho avadika zezika. Zavatra misy anefa zany raha ny fahitana tao zany dia fotsim-bary no nokasainy zareo ho entina hiakatra any Antananarivo raha ny toromarika nomen'ny ministerana nomen'ny fahazoan-dalana fa atao poudre izy rehefa entina makany Antananarivo. Ny 7 Decembre dia namoaka taratasy fanohanana ny fikirakiran'ireo vary ireo zany ny ministeran'ny industrie sy ny varotra ary ny fanjifana dia izahay koa zany ao amin'le nahazo amin'ny nanokarakarany famotorana dia nidina tany an-toerana zany nanao ny fampidinana ny déchargement ireo camion ireo izay natrian'ny fitalavam-paratra ny industrie sy ny varotra eto an-toerana sy solotenan'ny ministeran'ny varotra avy any Antananarivo nampidina zany ireo ary nigiazana anaty efitrano anankiray zany ireo vary nokasaina ampiakarina ireo miaraka amin'ireo milina fitotoana vary izay tratra tamin'ny fotoana io. Akoatra izay nolavo nisy orinasa Vision Madagasikara nisy fiampangana azy ireo mahakasika ilay resaka vary simba atao Mahajanga. Vahiny amin'ny asa nisy mpanofatrano nisy orinasa ary tsy tompony ireo vary simba ireo ihany koa. Miantoka nisy fanatsarana ny trano fotsiny ihany ny orinasa raha ny fanazavana ary tsy mandray anjara amin'izay asa ataon'ny mpanofa azy. Tompona andraikitra amin'ny asa ataon'ny mpanofatrano raha ny fanazavana atraniny. Ratsahivana, sarony mpitandro ny filaminana ny talatalasa teo ny fikasana anaparitaka manerana ny Madagasikara ireo vary simba izay nodiovina atao Mahajanga tamin'ny herinandro lasa teo. Vary simba 10 conteneur no efa asarona tamin'izany ary nolazaina fa hodorana. Raha iverenana ny zavatra nitranga, ny 20 Decembre lasa teo no nampianso ny mpanao gazety tany Antoerana ireo tompon'andraikitra any amin'ny faritra mba hijery ireo vary simba ireo. Tamin'izany no nilazana fa hototona ary avadika Provence ho an'ny biby ireo vary izay mbola azo ahotona ary hodorana ny 17 Decembre kosa ireo tsy azo ampiasaina intsony na tsy azo atao inninna intsony.
naseho teo imasony nisy ampanao gazety nisy fanodonana izany tserany fanazavana saingy voaniala izy ireo adiana ato avokoa fa ny fanodonana rany fanazavana ary nindroso tamin'ny nisy fanadiovana ny vary izany hoe izy tsy nisy fanodinana izany ho Provence ny fandorana izany. Pejy politika dia sarotra amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny fametrahana ny governemanta vaovao na efa tokony hiroso amin'izany aza ny tenany raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika androany mandeha ny adisika amin'ireo ekipa izay manohana azy sy ny mbola fizirizirina ireo mpikambana tao anatin'ny governemanta teo aloha izay nanao ny fomba rehetra nahalany azy ankehitriny ka antony mampitarazoka ny fanendrena ireo mpikambana andrafitra io governemanta io. Na eo aza ny fanomanana ny fety ny varantaona sy ny fiomanana amin'ny taom-baovao isan'ny lafomba vaovao ara-politika mitana ny sain'ny mpanara-baovao ankehitriny ny fiandrasana ireo mpikambana vaovao indray andrafitra ny governemanta taoriany ny fametrahanam-pialana vaobe izay nataon'ireo mpikambana teo aloha sarotra ny toerana misy any Rajoelina amin'izao fotoana izao noho ireo ady seza ataon'ireo mpanohana azy sy nanao ny fomba rehetra hanapandany azy ho ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany izany no isan'ny mampitarazoka ny fanendrena ireo mpikambana vaovao handrafitra ny governemanta izao. Ny mampitarazoka ny fananganany zareo ny governementany amin'izao fotoana izao zany dia vokatry ny ady toerana ho an'izay efa nanohana andreo matoa Andry Rajoelina teo aloha azadio ihany koa akoatra ny TGV sy ny mampara dia misy ihany koa an'reto ilay ipara izay natsangany reto matokoa ireo nanohana azy dia mazava ho azy hoe tsy maintsy mitady ny tombontsoa ho azy ihany koa ireo dikan'izay zany sarotra ilay fandidina ho an'andreo matoa Andry Rajoelina sy ny ekipany satria neto anatiny ny eo ankilany amin'ilay tao anatiny miasa ireny intérim amin'izao fotoana izao tsy dia hiala amin'ny toerany ny taty an-daniny koa izay nivarotra ny fanahany satria betsaka tamin'ilay ipara koa mba tsy ilazana hoe izy rehetra dia samy mivarotra ny fanahany ihany koa amin'ny tamin'ny fanohanana andreo matoa Andry Rajoelina tsy maintsy mitady ny anjarany ihany koa ireo amin'ilay governemanta raha izany rehetrarehetra zany no atambatra doza hoe isan'ny manasarotra ny fitsanganan'ilay governemanta io zay. Na eo aza ny fitsanganan'io governemanta vaovao io sy misy azo antenana betsika hoe ohatrany ty mpanao politika ity. Raha ny mpikambany governemanta amin'ny akapobeany indray zany dia ny hoe maninona ny tsy mbola misy olona mitsangana hatramin'izao dia mazava ho azy averiko foana hoe ireo ilay mpikambany governemanta amin'ny akapobeany ireo nanao ny fomba rehetrarehetra hampandaniana any Andry Rajoelina dikan'izay zany dia ozy hoe tsy hiala ho azy amin'izao fotsiny ihany koa ny akamaroan'ireo ilay mpikambana amin'ny governemanta teo aloha ireo fa tsy maintsy mitady ny anjarany ihany koa na misy manantena ary ny fitsanganan'ilay governemanta vaovao dia aloha tsy mieritreritra hoe isy tombontsoany be sy ny maro na ny vahoaka malagasy ho arovany zareo eo raha feheziko zany ilay izy dia mazava be hoe na hitsangana ary ilay governemanta eo dia izay tsy miova amin'ny hevitra hoe governemanta fragile noa hitsangana eo satria governemanta tsy avita ininona ary tsy mieritreritra anao ininona koa moa zany afa tsy mitombotsoan'ny tenany zareo manokana sy ny pombany zareo dikan'izay zany ozy hoe io isika vahoaka malagasy no mila mieritreritra hoe ataontsika ho an'ity fireneny ity fa andrasana araka izany ny hoe mbola ho voatazana telopolo ve ny ministera sa isy hosarahana indray ireo departementa ara-ministerialy ka hiampy indray araka izany ny isan'ireo ministra iza no mbola voatazana amin'ny toerany ary iza kosa no mety afindra toeran-kiava raha hita hatramin'izay maro amin'ireo ministera no tsy mahavaova ny olam-bahoaka isandreny ny jiro ny rano ny fisondrotry ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana ny fahasalamana sy ny maro samihafa tena mahany olam-bahoaka tokoa ve izay ho tonga eo sa hipetraka indray ny kanamanamana amin'ny fanendrena. Lasa zatra tolorapotsiny amin'izao fotoana ny akamaroan'ny vahoaka malagasy noho ny tsy fananana azy sy ny fiakaran'ny vidim-piainana manampitrotraka ny fizarana fanampiana vonjy-tavanandro izay ataon'ny fitondram-panjakana tokony fantoka bebe kokoa amin'ny fampananana asa ny tanora sy ny fampiroboroboana ny sehatry ny famokarana anatiny hialana amin'izany ny fitondram-panjakana ho ireo olom-pirenena naneo ny heviny raha manana finiavana ampandroso ny firenena. Daniela Minarso. Tsy nitsahany totongana tao anatin'izay 5 taona faran'izay ny fari-piainany ankamaroan'ny vahoaka malagasy tsy nitsahany akatra ny vidim-piainana maro ny tanora tsy anasa sy mba tanteraka ihany koa ny rafi-pamokarana latsaka katerena lasa zatra tolorapotsiny manantena sy miankin-doha amin'ny fanampiana vonjy-tavanandro toy ny fizarana vary sy menaka azavana izay heveriny fitondram-panjakana ho vahaolana amana ny olona mimponina manoloana izany ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy
paikady izay tsy vaolana ary tsy hampandroso velively ny firenena fa vao maika ampiletika lalina azy ho ny fanehoan-kevitra. Tokony fantoka bebe kokoa amin'ny famoronana asa sy famerenana ny fampiroboroboana ny tontolon'ny famokarana amin'ny alalan'ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny masom-boly ohatra ny mpitondra raha hijery marina izay sosialim-bahoaka izay. Raha amiko manokana aloha ilay fizarana tsy ratsy ho fizarana fa ny tena tsara kokoa dia mena asa ny olona dia mba midina ny vidim-bary. Raha vary aloha no zaraina zao dia vary zao arivo ny kapoaka. Nefa ho an'ny olona maro anaka zany ohatra ohatran'ilay zao atrano zay misy 7 mianaka efa arenina kapoaka zay na rotsaka anay dia efa ohatrinona zay dia lasa tsy ampy zany ilay fidiram-bola zany fa ny tena tsara kokoa zany dia ilay asa mihitsy aloha ny tena atolotra ho amin'ny vahoaka. Tsy dia zarina antolorana zany ilay vahoaka ty ho anao dia ray volana iny dia lana ohatra zany fa ilay asa maritra zany tsaratsara kokoa amenan'ny olona. Tianay kosa aloha hoe ny olona zany mba manana asa dia mba manam-bola ny olona dia mba misy na dia lafo aza ny vidim-piainana dia mba misy hoentin'ny olona zany efa mba manam-bola ny olona tsy manino fa ny vidim-piainana tena miakatra ny vola amin'ny vahoaka malagasy nefa tena ambany dia ambany dia tsy arakaraka miditra zany ilay mivoaka fa lasa miditra kosa ny vahoaka malagasy. Eo ihany ilay zatra toloram-potsiny fa ilay malagasy koa zany efa miady amin'ny fiainana miady amin'ny fiainana dia ohatran'ny zarany ara misy ny zavatra zarainy iny fa hitanao ihany ny fiainana efa mafy amin'izao dia izay ny mahatonga anazy handray an'ilay izy fa raha ny tena marina aloha tokony asa aloha zao no manina fa ino ny ainana mandrakizay ilay asa tokony amin'ny asa ny filoha fa tsy zara zavatra ohatran'izao mety ilay fizarana zavatra fa asa ny tena mety dia asa tsy na maharitra asa ivelomana. Jeivina hita taratra amin'ny alalan'ireny filaharam-bety amin'ny fizarana hazavana vola sy ny sisa ireny ho hiatran'ireo olom-pirenena naneho ny heviny fa nianahatra tokoa ny vahoaka malagasy. Isan'ny vokatra avy amin'ny fiompiana ny vondrona Europeana hiditra eo amin'ny tsenan'ny tantely avy eto Madagasikara. Mampiavaka antsika ny fananana vokatra biolojika 5,000 ampitomboana ny fanaraha-maso sy ireo didy amandalana hitazomana ny tsena ny fanondranana tantely izay mampiditra 10,4 € isan-taona amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Onona saina. Manodidina ny 5,000 kilao isan-taona io ny vokatra tantely ahondrany Madagasikara ny ivelany izay eo amin'ny tsena Europeana ny ankamarony. 10,4 € ny ampidirin'izany amin'ny kitapom-bola mpanjakana araka ny tarehimarika azo teo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Efa nisy fotoana mihitsy ary isika nahazo prix tamin'ny fanondranana ny tantely teto amintsika. Ny tena hitiavan'ny olona ny tantely koa zany dia misy ny analiza ataontsika alohan'ny anondranana ny tantely io ary izay dia mamaly ny filana ireo mpanjifa eo anivo ny vondrona Europeana. Misy ny fanodinana azy ny lazana azy extraction ireo tantely ireo ary misy isan-karazany izy eto Madagasikara. Misy ihany koa arakaraka ny filan'ny olona misy ireo tena mitady tantely hoe karazana tantely vita amin'ny lidisy fotsiny tadiavinay na tantely vita avy amin'ny mokonazy fotsiny tadiavinay zany hoe monofloral ny lazantsika anazy avy amin'ny zava-maniry anankiray fa misy ihany koa ireo mitady avy amin'ny zava-maniry maromaro izay atao hoe multifloral dia arakaraka izay ihany koa zany ny vokatra avoakan'ireo mpanodina an'le tantely eto amintsika. Isan'ireo vokatra mampiavaka ny Madagasikara teo amin'ny tsena iraisam-pirenena nandritra ny taona maro ny tantely. Nanomboka ny taona 2007 hatramin'ny taona 2007 tafiditra tao anatin'ireo firenena 20 voalohany maneran-tany mpamokatra tantely betsaka indrindra i Madagasikara araka ny antontanisana avoaka ny FAO ny taona 2020. Ny aretina Vaovao no nanimba ity sehampiarina ity teto amintsika ary mitohy mandrakandroany niady amin'izany iarahana amin'ny mpamokatra ny fanjakana ary ireo mpiara-mombonantoka avy any ivelany. Noho ity aretina ity matetika ny fitiliana atao amin'izao fotoana ary alefany amin'ny vondrona Europeana hitazomana ny tsena. Marina fa tsy ao anatin'ny foto-tsakafontsika malagasy tsy ao anatin'ny fahazarantsika loatra no mampiasa anazy fa kosa tafiditra any anatin'ilay ataontsika hoe vokatra manana ny maizy anazy na produit de luxe zany io tantely io eto Madagasikara. Dia tsy andraikitra raisiny eto anivon'ny ministère miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka na nitetikasa miara amin'ny fanometanana aminay ny mandefa santionana vokatra tantely avy amin'ny toerana
maro isan-karazany eto amin'ny lavalnosy alefa any amin'ny vondrona européenne mba ho tiliana amin'ireo laboratoire mahafantatra an'izay fenitra européenne zay zany mba ahafahan'izy ireo manome an'ilay attestation sy certification an'ilay vokatra azo avy amin'ny tantely eto Madagasikara mba ho azo ondrana any aminy ary indrindrandrindra ihany koa mba ho fiarovana ny kalitaony izay vokatra azo avy amin'ny tantely eto amin'ny tany sy ny firenentsika zay ary ihany koa hitazomantsika ny anjara-tsenantsika amin'ireo tsena eo anivon'ny vondrona européenne zay sy ny tsena iraisam-pirenena. Mbola malalaka ny tsena raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha voatazona ny maha-biolojika ny vokatra avy eto amintsika. Tokony ampitomboana ihany koa ny vokatra eto amin'ny tsena anatiny hiadina amin'ireo tantely osika raha ny fanazavana hatrany. Anatratrarana izany ilaina ampitomboana ny tongana sy ny fahaiza-manao an'ireo mpamokatra any amin'ny faritra Vatovavy Amorony Mani, Diana, Menabe, Boiny, Matsiatrambony, Anosy sy Androy izay efa ahitana izany ankehitriny. Ilaina ihany koa ny fanitarana izany any amin'ny faritra hafa. Ireo faritra ireo izay mamokatra eo amin'ny 2 kilao isan-taona eo amin'izao raha ny tarehimarika hatrany. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana dia vahaolana vonjy-tavan'andro hatrany no ataon'ny fanjakana manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena hoy ireo mpamily taksi borosy androany. Ny lalana no tokony amboarina fa tsy manafona ny fahaverezan'ny entan'ireo mpandeha ny fanaovana karavanna hoy ny faneho-kevitra. Ny fanaovana karavanna io no toromarika avy amin'ny fanjakana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny lalam-pirenena. Fohy ezaka hatrany ny fiapetra raisin'ny mpitondra hoy ireo mpamily taksi borosy. Mo fanjakana koa tokony andray andraikitra amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Fanjakana moa zany mandray andraikitra le any fotony fa tokony isy lalàna hoe tena mipetraka soma tsara amezana an'le izy. Raha zay zao manao tamatavy entre vao manomboka eny atongo bato midina jusqu'any passe madinika any zany mangotraka be. Fa ny andana labasy io mamaky soty. Ny karavanna moa misy tena grave koa na ena mpisakafoanana mijanona regny misy manabanaka. Mandrovotra labasy ry le rony ianao misakafo dia misy maka ny zavatra surtout raha vao miakatra avany satria any amin'ilay party any ambambany any atsapanana any no tena misy an'io. Fahitana ny trangana tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalana aloha zany voalohany indrindra dia vokatsy ny aratsihan'ny lalana. Zay no mahatonga ny ireo dalo zany mitsiry sainy satria lalana ratsy ianao mandray premier sy deuxième mbo anaty lalana ratsy tsy hisikifoana misy dia tsotra kely ho an'ny fahavao ho an'le dalo zany miakatra amin'ny resaka taksi borosy. Tsy vahaolana ny fanaovana karavanna. Chauffeur miteny an'izany. Tsy vahaolana mihitsy zany fa vahaolana ho an'ny dalo zany amin'ny lalana fanamboaran'ny fanjakana ny lalam-pirenena. Tsy azo ilana ny fandehanana alina ho an'ireo taksi borosy noho ny toetry ny lalana eto amintsika hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny tompo fiantsonana Maki Antotapenaka na eo azy izay firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay. Ny mpandeha ihany koa amin'izao izay nahitana fitomboana oharina tamin'iny alohany ny Noely. Misy zavatra efa hoe adapté amin'ilay fiainantsika. Misy ataontsika hoe raha nizotra amin'ny alina manokana ho an'ireo izay mbola hanenjika asa ny maraina nanao zavatra hafa ny maraina dia ilaina foana. Raha izay faharoa ny fiara ihany koa rehefa makany amin'ny tany mafana dia tsara foana izy ny alina no mandeha tsaratsara kokoa zany régime an'ilay fiara no hoe mandeha atoandro be izy dia tsy maintsy misy pause ataony foana zany dia tsy maintsy alina foana tratralina foana zany eny an-dalana. Tsy afaka misaraka zany ny alina sy ny atoandro hoe misy ny hoe zatra mandeha atoandro fa misy kosa ny akamaroany efa tena hoe zatra mandeha alina. Mesure de sécurité dia ny hoe manao karavanna hatreto aloha zany hatramin'ny oritenena zao mbola maraka amin'ny fiara nomaly fotsiny zao mahatratra teo amin'ny 187 teo nisan'ny fiara mizotra makany amin'ny faritra ireo mahajangany amin'ny 67 véhicule Thomas na 58 véhicule tanoany no niala teto. Ary zay foana le tenena hoe niaina sarobidy dia oka samy mitandrina mpamily rehetra mihitsy io fa tsy ny fitateram-bahoaka ihany satria maro le famezivezy zany amin'izao fotoana zao. Ankoatra ny fanamboarana aingana ireo lalana simba eny amin'ny lalam-pirenena tokony ametrahana mpitandro filaminana ihany koa eny amin'ireo faritra mena amin'izay fanakanana fiara izay ho hiatran'ireo mpitatitra fa tsy hanona fotsiny eny ampidirana ny tanàna ny mpitandro filaminana.
ao anatin'izay pejy sosialy izay trany dia nahitana fiakarana arivo hatramin'ny 500 ny kilon'ireo karazana legioma amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Efa fahazarana ny fiakaram-bidin'ny legioma raha nambaran'ireo mpivarotra saingy niompanana izany saingy niompampana izany tamin'ny tsia. Isan'ireo nahitana fiakarana ny kilon'ny karaoty, ny ovy ary ny voatabia raha ny fanazavana trany. Tao anatin'ny tapabolana izay no nahitana fiakaran'ny 1 kilao amin'ireo legioma maro samihafa, izany nahitana taratra izany ny karaoty sy ny ovy. Hatrany amin'ireo tantsaha ny fampiakarana ny vidim-bokatra raha ny fanazavana. Raha toa ka 500 ariary ny angalana ny 1 kilao amin'ny karaoty iray volana lasa izay, tafiakatra hatrany amin'ny 700 ariary ny angalana izany, ary amidy 503 ariary hatramin'ny 3 ariary ny kilao amin'izao fotoana. Ny trafety misy tonga dia niakatra avo be mihitsy ilay vidin'ilay entana. Lafo daholo izy rehetrarehetra, ankapobeny rehetrarehetra lafo, ny voatabia, ny tongolo, ny ovy, sofleur, karaoty tena niakatra be daholo mihitsy. Le tatsaha mihitsy satria le tatsaha zany efa manomboka somary fetsifetsy amin'izay zao ny tatsaha, tsy ny tany alotsony ny tatsaha hoe azo ananovana fa tena fetsy izy, efa izy mihitsy miakatra manontany vidiny entana eny an-tsena dia anamboarany ilay vidiny entana alainy moa zany collecteur any am-potony ihany. Tena tsy dia matakatra tsony satria tena lafo, tsy matakatra hoe rehetra zavatra 1 kilao tsony zany ny olona amin'izao fa eo amin'ny fefany 500 5000 fa tsy matakatra hoe 1 kilao tsony. Ankoatra ny olana amin'ny vidin'ireo zezika izay ampiasaina amin'ny fambolena, antony hafa mampiakatra ny vidin'ny legioma amin'izao fotoana ihany koa ny faharatsian'ny lalana ampiakarana vokatra aty an-drenivohitra raha ny fanazavana trany, mitombo ny fandaniana ho an'ireo tantsaha. Raha ny voatabia manokana ohatra, nahitana fiakarana hatramin'ny 2 ariary ny iray kesika ho hatrany ny fanazavana, ary misy amin'ireo mbola hivarotra no maka izany iray hetsy ariary ny kesika iray. Voatabia ny tena loza satria te zao mikesika eninalina dia 5 alina dia zao 7 alina mahery dia voatery alefa tsiraray koa. Le izy tena le famoaham-bokatra mihitsy dia fotoana fiakarany koa rehefa ohatr' izao le oranorana kely dia mijanona kely dia ohatrohatran'izay. Le olona hoa zany arakaraka le vola eo an-tanany zany le izy, fa le legioma zany tena ilaitsika mihitsy ny legioma, fa arakaraka le olona vola eo an-tanan'le olona no hividianana. Dia nefa na lafo ara le izy tsy maintsy ilaina dia mividy ihany. Lafo miakatra le izy satria ny korzety zao teo reny atao toko be mihitsy ny ara tsisy mividy taloloha, dia noho indray niditra ty fety ty zany dia lasa ohatrany alefa tsiraray le izy, satria ohatrany hoe le andro maina loatra koa dia zara raha mahazo le eny am-potony zany, azony ohatrany misy simba ihany koa amin'le hafanana be loatra, tsy mataty le legioma eny am-potony. Vanim-potoana fiakaran'ny vidin'ny legioma ny vanim-potoana tahaka izao, ho hiatrany ireo mpivarotra. Nisy fiantraikany lehibe tamin'ny tsenan'ny fety ankilana izany, fiakarana tamin'ity taona ity izany, izay nambaran'ireo mpivarotra hatrany fa niompampana. Amin'ny ankapobeny, fiakarana 1 ariary hatramin'ny 500 ariary no hita amin'ny kilao an'ireo legioma eny an-tsena. Iverinantsika ny lafim-baovao mahakasika izay sosialy izay rehefa avy eo fandalohana araka dokam-barotra fohy ao anatin'ireto faingo ireto. Carlton Anous, Louveteau Compagnie vous présente Prestigious Style en compagnie de Shine et de Nive. En animation, Yohan Loïr, un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique concocté par le chef réputé de Carlton. Réservation www.tickets.io dans les boutiques Racine et au Carlton Anous. Sponsor Gold, Telma, partenaire Audacious, partenaires digitaux Your Target Agency, Webmaster Madagascar. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen.
Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax, Indahar et Sarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Isaorana hatrany no tsy misaraka ny fahitalavitra akolo tavaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Hiavaka ny fety ny faran'ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao 2024 amin'ity taona ity hoy ireo mpanakanto ara-pilazantsara izay anolotra seho tokana. Afaka mifaly isika kristianina ary afaka mifampita amin'ny fomba fanehoan'izao tontolo izao fifaliana raha ny fanazavana. Ankoatra ny fety sy ny fifaliana mahazatra hanaovam-beloman'ny taona 2024 itsenana ny taona vaovao 2024 iompana bebe kokoa amin'ny sehatra ara-pivavahana ny etsika ho an'ireo mpanakanto misehatra amin'izany. Afaka mifaly sika kristianina raha ny fanazavana ary afaka mifampita amin'ny fomba fanehoan'izao tontolo izao fifaliana ao anaty toerana mihaja. Efa misy zavatra eritreretin'ny olona hoe mety ho tahaka an'izao ohatran'ny mamonjy fanompoam-pivavahana na misy anetremonana ve ny zavatra iananao. Dia ny fanazavana nomena teo no hoe isika kristianina dia tena afaka mifaly mihitsy ary afaka mifampitaha amin'ny fomba fanehoan'izao tontolo izao izay mety ho fomba fifaliana fa ao anatina sehatra kosa ao anatina cadre izay no mampatonga an'ilay hoe réveillon évangélika no atao. Fanantenana lehibe ho an'ny mpino ny mifaly sy manankina ny fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra na eo aza ny fahoriana sy ny fijaliana sedraina amin'ny fiainana andavanandro. Sahirakirana ihany sika teo amin'ny lafiny maro samihafa nandritra taona 2020 sy 2024 ity dia maninona moa tsika raha andia lalana volamena hiampitana amin'izany taona 2020 sy 2024 zany mba hitantsika fahasambarana tokoa zany taona zany ka izay natonga le hiampita amin'ny taona anankiray nanahirakirana andia lalana volamena hiampitana amin'ny taona anankiray izay taona irina sy fandrina moa zany amin'Andriamanitra dia mba hitantsika taom-pambeazana avokoa amin'ny taona 2020 sy 2024. Mpanakanto maro misehatra amin'ny fitoriana filazantsara araka izany no hitambatra ka hanolotra fifaliana ho fifandraisana ny taona vaovao 2024. Melohan'ny hirositsika ao anaty lafim-baovao hafa dia andao fantarina fa efa tonga avokoa ireo hika farany amin'ireo karazana kiraro etsy amin'ny misy cloche an-tanimena amin'izao fety izao. Varotana amin'ny atsasabidy ireo kiraro lamaody farany toy ny Air Jordan samihafa ary mitohy hatrany ihany koa ny tolotra izay nahafantara ny maro ny misy cloche ny mividy iray mahazo iray amin'ny sarany 3 alina ariary. Tolotra an-tsasabidy izany no fanomezana izay tolotra misy cloche ho an'ireo mpankafy amin'izao fety izao. Efa tonga avokoa ireo kiraro hika farany hitany amin'ireo trano kaloasy samihafa toy ny Jordan 4 izay tadiaviny rehetra ankehitriny. Anatin'izay hoe tolotra an-tsasabidy izay zao dia ny Jordan 4 misy pointure 35 hatramin'ny 44 dia ireto zao no santionan'izay hoe Jordan 4 izay. Izany hoe efa tapitra tonga ny avokoa ny karazana Jordan 4 hitanareo anaty internet rehetra any reheto zao santionany daholo.
io jorda 4 io zany anisany tena hoe nataonay tsasabity sady tena mandeha no ankafizin'ny olona amin'izao vaninandro zao dia misy ihany koa ny Air Force reto ihany koa dia nataonay anatin'izay atsasabidy zay le atsasabidy dia zany hoe 90 000 ariary izy taloha dia nampidinina atsasabidy lasa 45 000 ariary dia misy loko karazany maro ty zao misy an'ity dia ny pointure 36 à 44 daholo dia ohatr'izay koa le jorda 4 teo iverena kely zany hoe raha 90 000 ariary izy taloha raha 130 000 ariary izy taloha dia lasa 65 000 ariary zany zay jorda 4 izay dia mbola misy ihany koa anatin'ny NEC antsika dia ny NEC SB dia ty NEC SB ty zao nampidinay ho 45 000 ariary atoka 90 000 ariary izy taloha dia 45 000 ariary izy mandra-pahatonga ny farany taona fa zao aloha nefa miazakazaka satria be dia be ny mpanjifa tena maro be ny mpanjifa dia tianay mba hoe afa-posy mahazo ny anjarany daholo ny olona na ina ho 5,7 ariary ihany koa nisy tany sy mifatra amin'ny farany taona izao anaty izany tolotra zany ihany koa ny Adidas sy tany sy mifa izay afaka entintsika menjaika amin'izao fety sy farany taona sy ny taom-baovao izao satria nisy tany sy mifa dia karazana kiraro afaka anaovana n'importe quel hoe fekanjo zany dia peinture 36 à 44 ny mampiavaka nisy tany sy mifanay dia en cuir ny matièreny made in India izy dia mora be zany hoe nampidinay ho 75 000 ariary izy hatramin'ny farany taona dia ireo ny karazana santionany izay hoe sy tany sy mify izay zany hoe samy toblon le izy fa ny ao aoriana no miovaova anisan'ny modèle vaovao be daholo koa ny sy tany sy mify atsika isan'ny tolotra ahafantarany rehetra ny misy cloche ny mividy iray mahazo iray ho fanomezana fahafampo ireo mpanjifa sy mpankafy mitohy izany amin'ny vidiny 3 alina ariary monja zany hoe fa 5 taona teo nisy izay tolotra mividy iray mahazo iray izay 3 alina ariary mahazo paire araika doany zany hoe mahazo converse iray ianao dia mividy converse iray dia mahazo converse araika doany mariana fa afaka mifidy na modèle na pointure ao anatin'izay hoe mividy iray mahazo iray izay 3 alina ariary monja ny vidin'izay dia reto zao no loko ahafahana misafidy zany hoe be dia be izy io hatrany amin'ny 500 paire any ny ahafahanareo misafidy fa rehefa tonga ety am-boutique nareo dia manona pointure dia avoakanay ny modèle zay vinatrany misy ny hetsika animation sy fanentanana maro samihafa hita eny amin'ireo tsenam-barotra misy cloche sy gama store an-tanimeny hatramin'ny farany taona izao fanomezana maro samihafa ho an'ireo mpanjifa rehetra tonga eny an-toerana manomboka amin'ny 10 alina ariary vaovany soanirany vongo dia velotaraina manoloana ny tsindry ataona mpanambola iray izay milaza azy ho mahitahita ka akany anjara-tany ireo mponina ao amin'ny fokotany matsokely ao anatin'ny commune soanirany vongo velatra tany 1.10 hektara izay ananan'ireo mponina taratasy ara-dalàna no mitady hobodony ity olon-tokana ity ankehitriny very fanambola velona ireo mponina ao anatin'ny fokotany matsokely ao anatin'ny commune soanirany vongo faritra nalanjorofina amin'izao fotoana izao antony tany mirefy 1.10 hektara izay fonenan'ireo mponina manodidina ny 500 ary efa nipetrahan'izy ireo nadritra ny 3 taona mahery no bodony olon-tokana amin'izao fotoana izao manana taratasy ara-dalàna ireto mponina ireto amin'ity tany ity saingy milaza azy ho mahitahita ilay mpibodo raha nambaran'ireo mponina zay zanako mamaneo folo agnatin'izay folo io izy raiky no nagnano soniana andafozy tsapany soniana jiaby folo fandafosiny tany zavatra zay mampalahelo zaheo zavatra zay tsy mahalany zay ary tsy magneky tanindrazana kibory matoko mahekale handeha handrefy tanine zahe tsy magnami lalagna ibora handafy taninefa anjara tanin'ny mamany izy minohony zay pilova raika anjara tanin'ny mamany ikeneo azony boro ambidy fo izy koa nine jiaby razany raiky zahe jiaby zaniky mahafaka tsy zahe jiaby zaniky mahafaka hedika atao amineo ientigna agnanovagna zao iezakazahagna le mbany volo lavitra iezakazahagna atao fo amikara mpanondronare fo zao raha anotsika ke zavatra anogna atao hoe ikarakaraka nefa andafosiny tanindrazagnane zay tompoko tsy malany ary tsy agneky jusqu'à mifarany na mafisiny be ny tanàna ny sonerany vongy ihany koa fa ampahany kely amin'ny tany ihany no tokony ho anjarany ty mpibodo ity ka ina hiteraka olana goavana zava-misy ankehitriny misy olagna tegna
manahiragna zegny amin'ny fagnatanterahagna le didy ke zay zavatra zay zany a atahoragna so hiteraka korontagna atahoragna sa hiteraka fifandrafesagna agnatin'ny fiarahamonigny misy ane agnatriandry zegny zany dia magnano ansoavo za ekegna fa didy nivoaka aketo ary fandramazava tsara fa misy ny responsabilité de l'état de fait des lois na lalagna zany a misy responsabilité de l'état ary misy koa ny responsabilité de l'état du fait des décisions judiciaires de eo anatriany zany a magnenga tompony andraikitra mahefa amin'ity zavatra tio magnenga mba hihidigna ty fotony agnadihady tsara nipirany ty problème ty ino marigny tegna vaholagna amin'ty zavatra tio na délégation avagna amin'ny aménagement du territoire agny au niveau national fa miteraka korontagna amin'ny fiarahamonigny misy anay fagnatanterahagna ty didy ty manao antsova amin'ny tompony andraikitra mahify araka izany ireo fokon'olona ireto mba hamana ny olala misy ao amin'ny fokotany matsokely ao anatin'ny commune nasonirany vongo ity Vaovao ny mety ho toetry ny andro dia aray masakaiky ny fivoarany ilay tangoron-drao anao amin'ny lakan-drano Mozambika izay ahina ivadika ho rivo 12 any amin'ny fiandohan'ny taona 2024 any hoy ny teo anivo ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany tsy mbola misy atreto ny erzika ivadian'ity tangoron-drao ity ho rivo 12 raha ny fanazavana teny antoerany Christian Jimby ambany erdika ivadian'ny tangoron-drao anao amin'ny lakan-dranony Mozambika ho lasa rivo 12 raha nambarana teo anivo ny foibe famantarana ny toetrandro androany itoy ary ahery vaika kosa ny rotsakorana raha ny vinavina mandritra ny 5 andro manaraka ny fivoaran'ity tangoron-drao ity izay araha maso akaiky raha ny fanazavana dia makasika an'io manokana aloha zany zao dia rahantsika maso akaiky aloha ny fivoarany fa atreto aloha ao anatin'ny 5 andro manaraka dia ambany dia ambany ny heritsika ivoarany ho lasa andro ratsy zay makasika ny fanaizana zany dia ny fisin'ity fikorotanana ato amin'ny lakan-dranony Mozambika aty no tena mandrafitra ny mety ho toetry ny andro zany hatramin'ny farany taona dia amin'ny ankapobeny zany ny fisin'ity ato dia miteraka orana saika manerana ny nosy zany hoe orana tandrifin-drahona zany tandrifin-drahona mety rankotroka zany amin'ny faritra sasatsasany ho an'ny 3 andro manaraka zany hoe ka hatramin'ny farany taona ka hatramin'ny 31 décembre zany hatreto aloha raha vinavinantsika dia misy orana foana amin'ny saika manerana nosy tsy nahitana fiovana kosa ny maripana na teto Antananarivo izany na ireo any amin'ny faritra raha ny fanazavana hatrany ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina akoatran'ny nanomboka tamin'ny androany ity zany vokatran'ny fisin'ity any dia somary mandraondraona saika manerana nosy dia amin'ny ankapobeny saika manerana nosy nisy fidinana kely zay maripana ambony indrindra izay dia izay ihany ngambany fa akoatr'izay mitovy amin'ny mahazatra ihany aty amin'ny apovoantany manodidina ny 9 degré celsius na dia hoe nidina arany dia mbola misy mahatratra 7 ihany nefa naizana zany antsefatrefany ihany aty amin'ny ilany andrefan'ny ataontsika hoe avoantany aty sy aty amin'ny atsimo andrefana aty ary aty amin'ny antaniny faritra boeny aty tsy mbola ina hatreto ny ivadian'ity tangoron-drahona ity ho lasa andro ratsy raha ny vinavinan'ny foibe famantarana ny toetrandro mandritra ny 5 andro manaraka ny fivoaran'ity tangoron-drahona ity izay ho tanterahana amintsika eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany lafim-baovao fantanteraka dia mitombo isatrany ireo mpitsoka mozika an-dalambe amin'izao akatoko ny fety izao fa malifaliana ireo sendra mandalo sy fanehoana ny talenta ananan'izy ireo no isany mandrisika azy ireo amin'izany ireto fariny izay manana tanjona ny ovo antso amin'ireny fanafanana lanonana ireny ihany koa raha ny fanazavana miamara trany ireo mpitsoka mozika an-dalabe sy mitety tanàna rehefa akatoko ny fety tahaka izao ankoatra ny fampisehoana talenta pahibe maso manana tanjona ny amin'ny voantso amin'ireny fanafanana lanonana ireny ihany koa ireto mpitsoka mozika ireto saingy amin'ny andavanandro izay tatirakitra azo avy amin'ny fitsofana mozika ihany no ameloman'izy ireo ny vady aman-janany tena antony mamparisika anay anankiray zany rehefa le akaikikaiky fety ohatr'izao dia mandeha ty koa dia mitady volana ho ely sy taom-baovao tamin'ity izy aloha ohatry vitsivitsy tsy arakaraka toetrany tamin'ny heritaona fa vitsivitsy izy tamin'ity
tamin'ity taona ity zao teo ny 100 000 par bande eo farany ambony dia 60 eo farany ambany. Tsy mitsahatra ny mitety tanàna raha ireto mpitsoka mozika ireto. Misy efatra hatramin'ny 10 izy ireo no mandrafitra ny tarika iray. Nazo lazaina aza fa mahavela ny fitsofana mozika. Ny vanim-potoana ny ririna no ahitan'izy ireo asa bebe kokoa no ny fisian'ny famadihana sy ny forazaza. Manodidina ny 10 ariary hatramin'ny 7 ariary araka izany no angalana azy ireny rehefa hanafana lanonana. Ny ambany indrindra zao fanaovanay eo amin'ny 2500 10 metsy. Dia ny ambony indrindra fa eo amin'ny 7 sy ray raha fabadia. Misy contrat hoe farany taona fotsiny. Dia iny mandrapahatsena le tena vaovao moa zany iny amin'ny. Misy arakaraka le izy. Misy zao sasany eo amin'ny adiny ray eo fotsiny nangalany. Raha famadihana izy zao dia eo amin'ny 2 andro ao. Dia mariazy indraindray matetika eo an-tapakandro indray andro ohatr'izay. Izay indray tsy dia mananina be an'iny fa indraindray zany le fotoana laninay elana eo tanàna ny côtinay. Dia le karaha mandray andro foana ny côtinay. Saika ahitana ireo mpitsoka mozika avokoa ireo toerana vory olona sy malalaka eto andrenivohitra raha tsy hitanisa afa-tsy ny Ambojatovo, Analakely, Mamasina, Andavamamba sy ny maro hafa. Amin'ny maresaka avy any ivelany araka ny fanampitandremany nanamafetra ny fanafiana ao bande de Gaza i Israely amin'izao fotoana. Faritra maro no efa rava tanteraka ary isan'ny efa voakasika ny fanafiana israeliana ankehitriny ihany koa ny faritra misy ireo efa nitsoaka ny ady. Fanazavana eo amin'ny sariny France 24. 30 andro ny ady eo amin'ny Hamas sy Israely mihamafatra ny fanafiana israeliana ao bande de Gaza amin'izao fotoana. Tsy mifidy ireo faritra anaovana ny darika bomba intsony Israely ankehitriny araka ny fanambarany praiminisitra israeliana hatrany am-piandohana fa tsy hitsahatra amin'ny fanafian'izy ireo raha tsy foana tanteraky Hamas. Nandrika ny ratany amin'ny faritra misy ireo mpitsoka ny ady androany noho ny fahamaroan'ireo efa namony ainy sy ny krizy ara-tsosialy goavana ao bande de Gaza amin'izao fotoana. Isan'ny nanamafy ny antsony ny amin'ny ampiatonany ady ny filoha Frantsay Emmanuel Macron saingy mbola antso anefitra izany hatreto. Mifarina sindray tompoko lasy tompoko vavy ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity isorana feny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny varola alina ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampalalam-baovao mandram-piana tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.